Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana mbola nanjaka hatrany ny varatra aza ho an'ny faritra avoan'ny atsinanana sy ny tapany varatra atsinanan'ny Madagasikara tamin'ity anio tia zany manatona hatrany ilay rindraona izay hitantsika atao amin'ny tapany na atsimon'ny Madagasikara. Manoloana izany dia alefaka kokoa ny tsokan'ny varatra aza atao anatin'ny 2 andro ho avy mahazovana araka izany ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany ary mibalika kosa ny masoandro amin'ny ankapobeny ho an'ny atoandro. Manomboka ny talata kosa indray nefa dia miverina mahazovana indray izay tsokan'ny varatra aza izay ka tombanana iverina araka izany ny orana any amin'ny faritra atsinanan'ny Nosy iray manontolo iny izay amin'ny ankapobeny ny mandrafitry ny toetrany androntsika atao anatin'ny 3 andro fa hojerentsika amin'ny tsipriany ary ny makasikasika an'izay ho an'ny rapitso vao maraina dia mbola isy hatrany ny orana ho an'ny tapany varatra atsinanan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny morontsiraka ary mandraona mety hoaranerika hatrany ny andro ho an'ny ilany atsinanan'ny faritra Ofiasy ny faritra Laotra Mangoro andrasana kosa ny zavona ho an'ny avoatany sy ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny aorian'ny zavona moa dia ny masoandro no ivatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapitso tolakandro mbola misy hatrany ny tandrivon-drahona vitsy na orana malefaka miatoato mitoetra any amin'ny faritra Zavamba Tsosy Analanjorofa ary ny faritra atsinanana mbola mandraondraona ihany koa ny andro any ilany atsinanan'ny faritra Ofiasy ny any Laotra Mangoro ny ambiny kosa indray dia ny masoandro misaika ibatoerana kokoa raha ny maripahana vovinavina amin'izay andro ny alahady izay manodidina ny 4 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany raha toka manodidina ny 20 ka hatramin'ny 220 kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hatrany zay ny morontsiraka atsinanana kosa indray 520 ka hatramin'ny 720 degré Celsius ny maripahana ary ny any amin'ny ilany andrefana dia 720 hatramin'ny 230 degré Celsius ny maripahana vovinavina amin'izay andro ny rapitso alahady izay ny alatsinainy dia mbola andrasana hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany sy ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo mbola andrasana ihany koa ny orana malefaka ho an'ny tapany varatra atsinanan'ny Nosy ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana mandritry ny tontolon'ny andro orian'ny zavona ihany koa ny avoatany dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripahana vovinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana makasika izay maripahana izay 20 degré Celsius eo hatrany ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 520 ka hatramin'ny 720 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana no ahitana fiakarana kely izany indrindrandrindra ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara sy dia mety hiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius izay maripahana izay ho an'ny faritra atsimo andrefana ny toetrany androntsika ho an'ny talata ary andrasana ny fiverenan'ny orana ho an'ny tapakandro arivan'ny talata izay ho an'ny morontsiraka na ny faritra atsinanan'ny Nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Savay izany ka hatrany amin'ny faritra Nosy mety isy ihany koa ny tandrivon-drahona ho an'ny tapakandro ariva any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara toy ny any amin'ny faritra Androy sy ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny avoatany kosa ny maraina dia mbola mety zavona fa ny atoandro dia mety andraona ny andro amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra Sofia ihany koa moa dia mety ahitana tandrivon-drahona amin'izay andro ny talata izay trandra ny maripahana vovinavina amin'izay andro ny talata izay manodidina ny 720 ka hatramin'ny 920 ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy ary mety hiakatra 220 degré Celsius kosa ho an'ny avoatany any amin'ny ilany atsinanana dia manodidina ny 920 ka hatramin'ny 230 degré Celsius ny maripahana vovinavina ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny dia izay indray ary ny météo tamin'ny tian'io tia raha pisinay fotoana manaraka veloma tokoa.